ny von'ny fiarahamonina sy ny raharaha izay mampifamatotra ny olona amin'ny fiarahamonina izany ny tontolon'ny raharaha-tany manodidina ny antsoina hoe titre sy cadastre zany araka ny nambaran'ny namana farany Razafina Veliteo no fototry ny adievitra sy ny fandarana ka dia izy no anolotra antsika ireo vahiny izay manana anjara amin'ny fanazavana izany amin'ity alina ity. Efatra no vahintsika iresaka momban'izay titre sy cadastre izay amin'ity alina ity. Atomokontsika avy ato amin'ny ilany avato Andriamatora Kotomamonjy Toavina izay adjoint CCDF ao amin'ny Tana Avaradrano. Eo akaikiny eo ihany koa Ramatoa Mahalson Antra adjoint conservateur Tana Avaradrano. Avy ato amin'ny ilany avato kosa ny vahintsika manaraka izay ahitana ny Ramatoa Arso Lucia izay tantsaha avy amin'ny faritra Moromania ary eo akaikiny eo ihany koa Ramatoa Falimanana André Bakoly Arso, chef de service régional topographique eto amin'ny faritra Analamanga. Fa mialohany resahantsika amin'ireo vahiny ireo dia andeha aloha isika naraka horonan-tsary fanadihadiana izay niarahanay tamin'ny mpanohana n'ity fandaharantsika ity dia ny BIMTT. Olana ho an'ny malagasy ny tsy fahalalana nanjara toeran'ny taratasy-panjakana momba ny fananan-tany sy ny mahasamy hafa azy ireo. Ahitana izany tranga izany ny titre sy ny cadastre. Ho an'ny komina ambanivohitra Tsarasoatra anatin'ny distrika Nampositra ohatra dia mbola maro ny tsy mahalala ireo taratasy-panjakana ireo, indrindra ny tantsaha. Voalohany indrindra raha tsy ilaza hoe tsy fahaizan'ilay tantsaha any ambanivohitra manavaka ny hoe titre na ny cadastre na eo amin'ny ara-taratasy zany na any amin'ny toerana ny fotony mihitsy dia tena tsy hain'ny tantsaha zany manavaka an'izay hoe inona natao hoe titre, inona natao hoe cadastre. Toraka izany ihany koa na manana cadastre ary izy eo ampelantanany dia tsy hitany mihitsy ny faritra tondroiny hoe aiza ny tondroiny ity cadastre ity, toerana olona hafa no tondroiny lazainy fa hananany cadastre fa tsy le toerana tondroiny cadastre izay eo ampelantanany. Zay zany olana lehibe indrindra ety aminay ety ambanivohitra izay zavatra izay. Faharoa manarakaraka an'izay koa dia misy ny olana miteraka olana izay tsy fahafantarana izay hoe miady le mpifanila tany satria tsy ahita ny faritra, lasa mifanitsaka le tany, ny ampahany maka ato amin'ny ilany, ny ampahany maka ato amin'ny ilany. Olana ihany koa zany izay eo amin'le cadastre ety ambanivohitra. Manarakaraka an'izay misy ihany koa ny miady le olona satria na manana cadastre ary izy dia taloha ny zanaky ny ray aman-dreny misy ny atao hoe zanaky ny razana, misy ny atao hoe zanaky ny fanjakana, dia ny zokony no soratana ao anaty cadastre aty aoriana nefa samy zanaky ny ray aman-dreny, ny sasany misoratra ao anaty cadastre, ny sasany tsy misoratra ao anaty cadastre. Afangaron'izy ireo amin'ny cadastre ihany koa ny plan na ny saritany ny fanazavana. Mieritreritra izy fa manana saritany, saritany fotsiny tsotra amin'izao dia mieritreritra hoe ahafahany manana zo amin'ilay tany io. Fa tsara tsindriky kely anefa fa le saritany izay maka an'iny eny amin'ny topo sy ny ery amin'ny topo ery dia afaka maka an'iny daholo hoe aka ny saritany izao, aka ny saritany menry zareo eny. Fa tokony koa izany manavaka hoe ity saritany ity efa cadastre. Tokony ho hain'ny olona manavaka an'izay. Ankoatr'izay dia olana hita aty amin'ny tontolo ambanivohitra ihany koa ny fandrefesantany ataon'ireo olona tsy manana fahafahana amin'izany sy ny fiheveran'ny mponina fa midika ho fiarovana ny fananan-tany avy hatrany ny tsatopato. Mifanohitra amin'ny resaka varotra izay anoran'izy ireo ny taratasy ananany rehetra na ampahany ihany aza no misy mividy sy ny fandroatana ny tany amin'ny zokiny indrindra anatin'ny fianakaviana aorian'ny fahafatesan'ny ray aman-dreny. Olana ho anay anivon'ny tantsaha ety ambanivohitra koa aloha zany rehefa misy fifampivarotana tany ataon'ny andaniny sy ny ankilany dia na ampahan-tany aza vidiana dia atolotry le mpivarotra daholy ho an'ilay mpividy ny cadastre na ny titre iray manontolo. Anisan'ny santionana ho anay tantsaha ambanivohitra ihany koa misy le tany eny afotony izany tsy misy titre, tsy misy cadastre
kanefa misy borna manodidina an'ilay tany, zany hoe misy borna misy soratra hoe IF. Raha jerena eny amin'ny birao eny amin'ny toposiny domaine tsy ahitana tota taratasy mihitsy, fa le mpangataka ihany zany no manana tota taratasy fangatahana tamin'ny tany taona loha marobe tany. Dia ankehitriny le olona zany sahirana miaina eo anivona eo amin'le tany satria tsy misy titre, tsy misy kadastra, tsy nahitam-baolana le tany hatramin'izao. Isan'ny tratra an'izay traingo izay Andriamatoa Nestor Frederic raha ny tatitra nataony. Sakana lehibe tsy avitan'ny taratasy tany lovany amin'izao fotoana izao. Ndray aman-dreniny benay sy ndray benay nanana an'ity tany ity, dia maty moa izy ireo dia zany ny sisa atao hoe mandova an'le toerana. Dia nikarakara ity tany ity nefa tsy vitako ny fikarakarana azy satria no nandeha tany amin'ny domaine dia lazain'zareo hoe mandehana any Fianaratsoa. Tonga tany Fianaratsoa dia nijerevany tany dia hoe ty aty ty, dia venandray mandeha indray tany tao amin'ny domaine. Dia lazany tao amin'ny domaine ho andraso fa mbola miandry lalàna vaovao avoakan'ny fanjakana. Tsy nety moa ny eritreritry zany, dia mbola nandeha indray tao amin'ny topo. Dia rehefa tonga tao amin'ny topo dia mihetriky ty ana kroki ity, dia mba nijerevan'zareo tao ihany dia nahita kroki amin'ny carton zay izy, dia hoy ity le izy. Nefa noho izy dia mbola dinihana amin'ny andalina ny momba an'io. Dia ohatran'izay zany ny zavatra nalehako tamin'ity zavatra ity dia mbola miandry an'izay le ataon'zareo hoe hodinihana io zavatra io. Kanefa le fandinihan'izay dia ela be mahitsy fieritreretako azy satria ny tena efa miala lehibe tsy fantatra zay fandaharan'Andriamanitra amin'ny fiainan'olombelona dia taranako aty afara indray manjary hosahirana. Dia ity zany misy hoe réquisition d'immatriculation ity efa nataondray aman-dreny, dia nefa tsy tanteraky hatramin'izao. Dia mba tiako zany azahoana titre amin'io tany io, ary marehitra etaona fa io tany io dia efa misy tsato-bato borna zay misoratra IF amin'izao fotoana izao. Misokatra reto ny ady hevitra, inona no atao hoe titre ary inona ihany koa no atao hoe kadastra? Inona no dingana raha nahazoana ireo taratasy mpanjakan'ireo? Maro ny olana voambara fa misedray ny tantsaha ny olona eny anivon'ny fiarahamonina amin'izay resaka hoe titre sy kadastra izay. Eto Ramatoa Arso Lucie izay solotenan'ny tantsaha afaka manambara ihany koa ankoatran'ireny voalaza tao anatin'ny horonan-tsary fanadihadian'ireny hoe inona ny tena olana sedrainareo eny anivon'ny fiarahamonina. Ya, mazava dia mazava moa ny voalazan'ny horonan-tsary teo iny, fa raha vao resaka tany dia tena any amin'ny vololonay olona tsirairay mihitsy zany zay hoe olana mikasika ny tany izay, satria ny tany no fototry ny fiainana. Ka na aty andrenivohitra na ho anay any ambanivohitra dia tena samy sahirana raha vao resaka hoe misy olana ny tany. Raha hoe ny mikasika ny kadastra sy ny titre voalaza teo dia tsotra ihany angambany raha hoe bangoina ny fahafantaran'ny sarambaben'ny olona. Anisan'izany moa zany ny tenako ny hoe inona ny atao hoe titre, inona ny atao hoe kadastra. Samy taratasy manambara fahafananan'olona ny tany iray ireo, fa tsy fantatra kosa ny hoe ahoana no ampiasana azy. Raha ohatra hoe misy ilana an'le taratasy mikasika ny tany dia alefa daholo ny taratasy manontolo izay eo an-tanana ao anatina klasera be dia hoentina any daholo, ary araka ny voalaza teo hoe misy tena hoe atolotra ny mpividy ambongadiny ara le taratasy araky ny voalaza iny koa. Fa ny manaitra amin'ny ankehitriny moa zany hoe ny tantsaha mba te hivoatra amin'ny fiarikarena izay ataony dia anisan'ny teny izay manaitra ny olona ny tantsaha ny hoe
raha hoe mampiavaka azy moa zany, mampiavaka hoe ny titre sy ny cadastre dia ny hoe raha isambobola ohatra any amin'ny banky dia ny titre no azo atao antoka fa tsy ny cadastre. Zay zany raha hoe ho an'ny olona mbola mba te ampitombo ny fiariny dia zay anankiray entina mampiavaka azy, fa amin'ny ankapobeny zavatra iainana andavanandro dia tena hoe tsy fantatra fa tena mifangaro tokoa amin'ny vahoaka zany zay hoe inona zay resaka hoe titre sy ny cadastre izay. Eto anareo eo anivony Sambadrarano Fananantany afaka mamaly an'izay avy hatrany hoe inona no atao hoe titre, inona no atao hoe cadastre, inona no mahasamy hafa an'izy ireo. Asa izy aminareo telo no mamaly an'izay voalohany. Misaotra anao na me fitenena dia faly miarahaba ny mpijery any an-tokantrano, dia miarahaba anareo mpanolotra, dia miarahaba ny vahiny eto amin'ny plateau koa. Mamelalo anareo ilaza tantara momba ny cadastre. Ny talohan'ny taona 1970 dia nisy efa nisy ny atao hoe titre, fa ny mpanjanatany zany no nanana an'izay, no afaka manana fahafahana misitraka an'izay titre zay, fa ny dia taty aoriana mba ahafahan'ny saram-babem-bahoaka mahazo an'le izy dia nisy ny atao hoe cadastre indigène, zay le atao koa hoe immatriculation collective. Dia ny azahoana an'izay zavatra izay dia misy fazy maromaro. Misy ny fazy fizika, dia tamin'izany fotoana izany ny brigade topographique no midina eny an-toerana, dia avy eo manao plan, dia avy eo iny alefa makany amin'ny avy eo mivadika faza judiciaire izay avoakan'ny tribunal terrier ambulant, dia mamoaka didim-pitsarana ny tribunal terrier ambulant. Dia zay vao miditra ny atao hoe phase administrative, dia iny le miova, iny le mihafara amin'ny fanoratana an'ilay tany ho lasa titre, fanoratana ny zoan'ilay olona any amin'ny titre. Dia ny cadastre zany dia le voalaza teo hoe immatriculation collective, zany hoe zo ahafahana mahazo ahafahana misitraka ny fananana tany anankiray. Misy anampiana an'izay anareo menatany? Ny anohizako an'izay tenin'ny namako izay dia zao. Voalohany indrindra aloha ny lalàna mifiandreo tsara ho fantatra ihany ny ordonnance 60-146 tamin'ny 3 octobre 1960 ary ny décret d'application 60-529 ny 28 décembre 1960. Ireo zany ny lalàna kirakiraina rehefa milaza hoe titre sy cadastre. Ka ny anampiko an'izay ny titre sy cadastre dia tsy afakory fa ray ihany, samy procédure na immatriculation reo nazahoana an'ireo. Zay zany procédure na immatriculation collective le cadastre le teneniny teo, nazahoana le matrice cadastrale le boky. Ao anatin'iny boky iny zany no misy ny zoan'ny olona tsirairay avy le voasoratra, dia le extrait cadastrale le hitanareo manana cadastre ny olona reny zany mitovy dika amin'io boky le any amin'ny domaine io. Zay zany no ny cadastre zay. Dia fa misy kosa nefa ny immatriculation immédiate taty aoriana, satria mba tsy verenana hoe atao cadastre aloha le didim-pitsarana zay fivadika titre, dia afaka atao nefa no mangataka immatriculation immédiate, zany hoe ny anovana anazy titre avy hatrany. Afana zany manana ny etsika zany le procédure hoe alefa ao cadastre aloha zay vao any titre, dia afana manao titre avy hatrany. Mitovy hoy aho reo mantsy anareo satria na ny atao hoe mialatsiny amin'ny teny frantsay fa manahirana manko le hoe anazavana anazy amin'ny teny gasy mety tsy ho azo mpijery ary. Misy le hoe force probante ny immatriculation any hoe définitif et inattaquable. Le définitif, une fois immatriculé vita titre zany le parcelle cadastrale iny niova titre, tsy afaka intsony miverina makao amin'le maha parcelle cadastrale anazy, zay ma définitif an'le titre le any amin'ny voalohany mihitsy. Dia inattaquable indray le zo an'le olona ao anatiny hoe inattaquable, zany hoe
no heverina efa betsaka ireo procédure narahana tany amin'ny natongavany tamin'ny didim-pitsarana, nisy contrôle judiciaire tany, ary misy contrôle conservateur ihany koa izy taty aoriana, dia efa neverina tony tsy misy zany ireo zo rehetrarehetra izay tsy voasoratra atao anatin'io, izay mampahinata-kabla anazy. Ny mampitovy anazy koa dia sady preuve de droit de propriété izy zany afaka atao antoka, azonao atao tsara mihitsy no mampiasa anazy raha anao fifampivarotana ianao anao antobola any amin'ny banque. Izay angamba ny azoko ambara mahakasika an'izay. Ramatoa André Bakoliarso. Miarahaba ny mpanolotra ny eto amin'ny télévision Viva, dia miarahaba antsika mpijery ny Aina Manjery télévision, Aina Manjery Viva ihany koa, dia miarahaba antsika mpanotrona izao fandaharana izao. Marina tokoa fa tena mifanotofoto amin'ny sain'ny olona hoe inona ny atao hoe titre dia inona atao hoe cadastre. Manana karazana plan anaky efatra ny topo, dia ny anankiray misy natao hoe plan de repérage, izay ahitana ny karazana saritany rehetrarehetra misy amin'ny toerana anankiray. Mety ahitana titre ao, mety ahitana cadastre ao, mety ahitana demande taratasy fangatahana izay manomboka mandeha. Saingy le plan de repérage iny dia ny sampandrarahany fandrefesantany ihany no mampiasa anazy. Fa misy kosa le plan anankitelo izay azon'ny mpanjifa ampiasaina, dia ohatra ny plan cadastral. Ty zao sationana anankiray amin'ilay atao hoe plan cadastral. Ny mahasamihafa ny plan cadastral dia ahitana saritany maromaro ao anatiny. Raha ito hitantsika ity zao dia saritany cadastral anaky 1, 2, 3, 4, 5, 6 no hitantsika eto amin'ilay saritany. Fa ny mampiavaka an'ilay hoe fangatahan'ilay olona dia nasiana marika manokana ilay izy. Somary ny coloreny no nataony loko hafa, dia izay no mampiavaka hoe ity partie ity no nangatahan'ilay olona. Dia ny parcelle, ny plan cadastral dia misy ny numéro ana parcelle, dia ny numéro ana section sy ny canton izay misy an'ilay toerana. Ity zany atao hoe plan cadastral. Ny manavaka anazy any amin'ny toerana indray dia misy natao hoe borne cadastral. Misy soratra K izy io matetika. Tsy misy forme tena hoe mazava tsara izy matetika. Fa izay no mampiavaka anazy manokana amin'ny plan cadastral. Misy indray koa ny plan titre. Ny plan titre indray dia sationana anankiray ity. Sationana anankiray ity mampiavaka an'ilay teo dia tokony saritanin'olona anankiray no tena vohitra ao anatin'izy ity parcelle anankiray. Mampiavaka anazy dia misy anaran'ilay tany dia misy numéro ana titre ihany koa. Dia saritanin'olona anankiray zany izy ity. Ny lokony dia mety miovaova, mety ho menamena, mety ho volomparasy, mety ho mangamanga. Fa ny ahafahana manavaka anazy hoe nivoaka teny amin'ny sampandrarahany fandrefesantany dia misy fitomboky ny sampandrarahany fandrefesantany. Izay zany mampiavaka anazy. Misy ny plan anankiray fahatelo dia ny plan réquisition. Tsy mitondra sationany fa le plan réquisition indray dia ho an'ireo taratasy fangatahana tany taloha be. Dia mbola tsy vita hatramin'ny farany le fangatahana. Dia izay ny karazana saritany misy eo amin'ny sampandrarahany fandrefesantany. Ny sadiniko kely mampiavaka ny saritany titre dia misy borne IF. Dikan'ilay IF dia immatriculation foncière ny anarany. Dia ny vato atsatoka amin'ny tany titre indray dia misy fetra marika zany ahoana moa zany fitsipika mifehy an'ilay vato borne atsatoka formana carré ilay izy aty amin'ny tampony dia misy soratra IF dia eo amin'ny 50 cm eo ny haavony. Izay zany no anavahana ny cadastre sy ny titre. Ny réquisition indray dia efa misy anaran'ilay tany koa ilay izy fa tsisy numéro ana titre fa numéro ana réquisition. Izay ny karazana saritany misy ao aminay. Raha ny fahazahoako ilay fanazavana teo dia hoe dingana talohaloha kokoa amin'ny hoe iombonana ny cadastre no ny orenana ny andohany. Fa dingana taty afara na taty aoriana ny fahazahoana an'ilay titre.
ka amin'ireo lay dingana isan-kajin'ireo na ny taloha na ny tafara izy amin'ireo taratasy ireo no heverina fa hoe ahafahan'ilay tompony misitraka 100 isan-jaton'ny zony amin'ny raharaha rehetra izay mety hoe mahakasika an'io tany io araka ny teninareo teo mantsy marina fa hoe samy manambara amin'ny fizakany an'ilay tany ilay taratasy fa manahoana zany ny tena hoe rehefa maninona no afaka maninona. Marina tokoa izay Andriamatoa Soava. Misy zavatra adiniko kely teo fanampin'ny matriculation ihany. Misy ny atao hoe immatriculation individuelle. Izany ny nahatonga an'io zany le fangatana tamin'ny mpanjakana mahitsy. Nanaraka an'ilay procédure fangatana tamin'ny mpanjakana dia avy eo lasa titre nisoratra amin'ny fanjakana izy aloha. Zay voa taorian'ny atao hoe approbation an'ilay acte zany, le acte passen'ny fanjakana sy le mpangataka, zay vao misoratra amin'le olona mpangataka zany aty aoriana. Dia efa nanazava ihany teo hoe ahoana ozy ianao no ahafahana tena misitraka atao hoe 100 isan-jato amin'le tany zany le cadastre sa le titre. Dia efa noteneniko teo fa mitovy ireo fa le fitiavana anazy fotsiny hoe aleo ny taninay mba ho vita borina mba manana titre manokana zay le hanovanana azy titre. Ary ihany koa raha mandinika tsika efa tena miaratsy ny atao hoe ny etahana zany matrice cadastrale zany raha ny fanadihadiana no jerena efa tena tamin'ny 1934-35 na ny olona ary angamba nefa mety marovitra nataoko hoe maty zay angamba malaza anazy ka ny amaliko anao hoe na cadastre io na titre mitovy ny fisitrahana amin'io io tokony hoe 100 isan-jato ny isitrahanao amin'io zay nga amin'ny amaliko anao anazy. Ary eo amin'le hoe antoka tiako tenena zany hoe ilay cadastre rafitra iombona anazy tsy ny ve azoazo antoka kokoa hoe tsy misy ny mety hoe halatra ataona olona tsy fantapatatra no ilay titre atao hoe individuel satria raha ty amin'ny resaka kolokolo zany mety resahako hoe olona tsy fantam-piavinana lasa manana titre amina parcelle anankiray iny zany ny ohatrany somary mampataotaohatra raha miohatra amin'le hoe cadastre satria cadastre hoe procédure collective le izy raha ny fanazavanareo teo. Manahoana ny fomba fanazavanareo an'izay hoe tsy dia mitombina loatra zay? Na titre na cadastre dia ny opération atao aminazy dia mitovy avokoa, samy afaka anaovana famindrana. Zany hoe ny ratsy moa tsy kely lalany raha ohatra ka te hanao ratsy any amin'ny cadastre izy dia afaka manao, ary afaka manao ihany koa izy any titre satria afaka anaovana famindrana daholo ihany ireo. Ny famindrana ohatra zany resahako zany dia ny mutation par décès ohatra, ny mutation par partage, ao koa ny donation, ao ny vente, ao ny échange, maro le izy zany tsy voatanisa fa afaka anaovana famindrana daholo ireo, ary afaka anaovana antoka ihany koa ireo anivon'ny banky. Raha ohatra zany tsika hoe hiditra amin'ny dingana anankiray raha ampitahina zany amin'izao fotoana moa zany misy an'ireny hoe BIF ireny dia manao an'ireny fidinana ifotony ireny, inona mety mahasamy hafa an'ilay bokotany no avoaka amin'ny BIF raha tsy diso mahasamy hafa an'izay amin'ilay procédure na ilay dingana nanao an'ilay cadastre tamin'ny fotoanandro? Ny resaka BIF na guichet foncier dia avy any amin'ny commune, zany hoe ny maire zany no misolo toerana ny conservateur zany any amin'ny commune. Dia ny maire no mandeha manao fidinana ifotony mijery momba an'ilay tany dia izy avy eo no aorianan'izay no mamoaka ny atao hoe karatany. Dia ny karatany iny zany no zo ahafahan'ny olona misitraka ny zony. Fa zay mahasamy hafa azy ny karatany mivoaka avy any amin'ny commune fa ny titre sy ny cadastre dia avy any amin'ny sampandrarahan'ny fananantany. Fa afaka atao zany ny manova ny certificat foncier, zany hoe le karatany ho avadika ho lasa titre amin'izao fotoana izao. Tsara ihany koa ngamba misy anampiana misy anampiko kely anazy. Eo moa topo eo anazava hoe inona ny ilana an'le PLOF satria ngamba ny document ilaina voalohany
fa ny tiako tsindrina fotsiny hoe na karatany aza dia mitovy valeur amin'ny titre sy ny cadastre ihany. Azo anaovana antoka reo. Misy ny ataoko hoe ny banque mety tsy mahasaha hoe anao antoka amina karatany, fa misy nefa manao nefa aoka fa tsy ho adintsika zany. Afaka anaovana famindrana ihany koa. Any zany dia efa afaka atao ihany koa ny mutation izay efa tena nitanisaiko teo. Afaka atao zany. Zany hoe amiko tsy misy fahasamihafana akory ireo fa ray ihany, fa eo fotsiny le fitiavana hoe andeho ho avadika, tsy obligatoire izy araka ny voalazana lalàna koa, aleo ho avadika titre le karatany. Zay nga mananam-piko an'le teniny. Tsara ihany koa ngamba ny alalan'ny rehetra hoe inona zany andraikitry ny domaine, ny topo, ny géomètre expert amin'ny resaka hoe fanatanterahana izay cadastre sy ny titre zay. Ny cadastrale moa zany amin'izao fotoana izao dia tsy misy intsony ny opération cadastrale aloha hatreto. Efa nisy efa vita taloha fa manao ny finalisation amin'izao fotoana izao ny domaine sy ny topo. Ny cadastre dia ny sampandràrà ny fandrefesatany sy ny fananantany no miaraka no manatanteraka anazy. Fa tsy afaka miditra ao anatin'ny fanaovana ny cadastre ny géomètre expert privé. Fa ny sampandràrà ny fandrefesatany sy ny fananantany ihany no manatanteraka azy. Ny fanaovana titre indray dia misy karazany fomba maromaro ny fomba azahoana titre. Misy ohatra ny atao hoe bornage d'immatriculation izay azo avy amin'ny fangatahana tany-panjakana. Dia misy ny titre azo avy amin'ny morcellement. Izany hoe tany efa vita titre no tsy zaraina anankiroa dia nomena titre anankiray vaovao izy. Dia misy ny fusion, izany hoe fitambarana titre maromaro dia lasa titre anankiray izy rehefa avy eo. Dia misy ihany koa ny transformation. Les transformations misy karazany roa izay efa lazain'ny sampandràràny fananantany teo hoe ohatra amin'izay izao ny certificat foncier avadika titre, ny parcelle cadastrale koa afaka avadika titre. Dia afaka manome anarana vaovao ihany koa ny mpanjifa rehetrarehetra zany. Rehefa tiana hoe omena titre izany maka titre le mpanjifa dia mahazo anarana tany vaovao izy. Raha hitodika kely amin'ny solotenan'ny tantsaha hoe maha-olo-pirenena tsotra anareo, nanambara nareo teo ny amin'ny fahasairana na amin'ny fanavahana n'ilay hoe titre sy cadastre sy hoe taratasy manodidina ny raharaham-panjakana amin'ireny tany ireny. Efa nisy tateoriana ny fanentanana ny amin'ny hoe tokony anoratra ny taniny izay olona izay atao hoe manamainty milalina manajary, mbola misy sakana ve any anevon'ny fiarahamonina tsy hirosony ny olo-pirenena manatanteraka an'izay hoe mba isiny ny antoka amin'ny mahatompony azy dia mba nentanina ny amin'izay fanoratana izay. Amoana amin'ny fahitanao azy ny anivon'ny faharom-ponenana sy ny fiarahamonina. Marina tokoa zany Andriamatoa Soava, tiany olona dia tiany olona ny anana antoka hoe tena azo tokoa le tany mba tsy hisy olana intsony, satria miteraka disadisa be zany ao anatina fiarahamonina. Satria indraindray misy tany efa eritreretina hoe anao nefa andray aman-dreninao nefa misy olona indray mipoitra avy eo hoe tompony sy ny olana maro samihafa. Ka ny olona zany aloha tamin'ny voalohany amin'ilay hoe anoratana ny tany dia raha hoe nanamainty milala tany-panjakana izy taloha dia tsy nisy somary hoe nisy anina na hoe satria asia amin'ny fanjakana manoratra ny tany tsika mba amin'izay tsika mandohetra any amin'izay zany aloha no sakana tamin'ny voalohany izay. Fa rehefa tateoriana rehefa nahita fa hoe mety ho votsitra eo am-pelantanany ny tany raha ohatra ka tsy voasoratra aminy dia maniry tokoa ny olona zany mba anana an'izay taratasy ho antoka izay. Fa saingy tsy fantatra zany hoe inona moa ny atao, aiza no ale, ny dingana rehetrarehetra ho arahana amin'izany zany tsy fantatra daholo hoe taratasy tokony hoforonina inona sinona, ny volam-panjakana tokony aloha ohatrinona daholo fa ohatra ny tonga dia hoe lafolafo loatra sy be pitsopitso ny isan-karazany. Tsy fantatra zany hoe ara-dalàna ny vola izay angatahana amintsika sa tsy ara-dalàna. Atao hoe fampahafantarana aloha zany efa ekeko fa
manomboka misy sala amin'izao ataontsika zao fa tsy de sarosarotra kely tsy de tena hoe mety ho tafapakany amin'ny vahoaka zany le izy any amin'le tena mpampiasa azy sala hoe mitondra fanazavana zany ny tompona andraikitra vahiny miaraka amintsika eto teo nefany azo atsaina avy hatrany hoe sarosarotra ihany ny mitondra an'izay zany mba ho azo ny vahoaka tsirairay ka rehefa tsy fantatry le olona le izy zany de avy hatrany de mametraka zany ny vahoaka hoe tsy misy mangarahara avy hatrany de hoe tsisy mangarahara de hoe misy fanararotana angambany zany amin'izany de eo ihany koa moa zany aloha hoe misy olona hoe tena toteny eo anivon'ny vahoaka nefa tsy mahafantatra loatra ny pitsopitso ny mikasika ny lalàna sy ny tokony atao ohatra amin'izany zany hoe ny chef fokontany komity fokontany misy olona ao anatin'ny tanàna reny zany se hoe mahafantapantatra de reny no enon'ny olona zany amin'izay ka tena hoe irin'ny olona tokoa zany tena mampangetaheta ny ahafantatra bebe kokoa na ny anana olona any toerana eny anivon'ny commune na eny anivon'ny fokontany mihitsy aza mba any anivon'ireny le hoe tetika asa-pampandrosoana isan-karazany reny mba misy olona zany tena hoe afaka mahafantapantatra bebe kokoa zany ny mikasika an'izay mifandray amin'ireo teknisiana mikasika ny fananatany sy ny fandrefesatany mba ho afaka tena hoe reny zany no mitondra n'le fanazavana eny anivon'ny vahoaka satria amorony manimo no jerevantsika tamin'le oronan-tsary teo fa inoko fa mitovitovy amin'izay daholo ny zavatra mitranga eran'ny Madagasikara misy miezaka tokoa zany hoe fampahafantarana kanefany le fomba hoe andraisan'ny vahoaka anazy mihitsy izay tena hoe mpisiraka sy tena hoe mpampiasa mivelona mihitsy eny anivon'ireny tany ireny aza no mety hitadiavana paikady manokana arakaraky ny kolotsaina ny faritra ihany koa io zay no azoko lazaina angamba mikasika an'izay misy fanontaniana avy hatrany mety fa avatsy aminareo zay nambarany teo izy aminareo no mamaly azy raha matoa izy moa raha tsy madiso izy teo raha Risolusi tatsavy amin'ny faritra Moromania ia raha matoa raha Risoa tena mazava amiko mihitsy le souci anareo tantsaha satria tenako manokana zao alohana mpiasa ny domaine ana de tena ohatra anareo ihany koa ny fahalalako an'le hoe ahoana moa zany mahakasika an'ity tany ity tena manjavozavo fa ny afaka maliko anao an'izay arakaraky ny situation n'le tany isitrahanareo no ahafahana mitondra hoe procédure inona no arahana fangatana tamin'ny mpanjakana ve sa ho alefako ary amin'ny bifa ve ty sa mbola afaka tsarain'ny TTA ve ty sa ahoana mahakasika an'izay manko dia anazava zany tsy manina fa azavaiko kely mahakasika an'izay rehetra izay ny immatriculation collective ny amin'ny nataon'ny TTA moa zany tsy mety tsy tonga hatrany amin'ny amorony mani ihany hoe fa tsy dia hivalam-parako loatra fa mahakasika ny situation le terrain ngamba aloha no ilazako anazy voalohany indrindra aloha ny tokony eo amin'ny service topographique angamba aloha na ny géomètre no mijery hoe misy numéro ve ty tany isitrahako ty sa tsisy zay eo amin'ny service de domaine zao mijery fotsiny hoe ity parcelle cadastral numéro zao fa zay tsy mahafantatra hoe aiza marina misy an'io tany io satria ny asanay ao amin'ny domaine ao fa ny service topographique no mandeha midina eny atoerany raha ohatra ka mitondra plan izy na salan'izany ahafahany mijery hoe firy numéro an'ity tany ipetrahan'le olo ty misy numéro ve ty sa tsisy raha ohatra zany ka hoe misy numéro izy de manana intérêt zany nareo makany amin'ny domaine mijery ny situation an'io angalana certificat zany hoe misoratra amin'izy io amin'ny fanjakana ve sa efa misoratra amin'olona hafa ve io arakarak'izay zany izy raha ohatra ka misoratra amin'ny fanjakana zany en tant que hoe parcelle cadastral de eo zany nareo manao an'le dingana an'le fangatahana tamin'ny mpanjakana ka eo anivon'ny domaine tsirairay avy raha tsy diso efa misy an'ireny karazana hoe standard de service reny efa misy soratra daholo raha ohatra ka angataka tamin'ny mpanjakana ianao de inona avy ny taratasy ilainao inona ny dingana tokony ho arahanao ary afaka manatona ny lehibe ihany koa raha ohatra ka misy tsy azo
hoe ahoana re tompoko ny anaovana an'ity zay zany amin'ny fangatana tamin'ny mpanjakana raha ohatra ka tamin'ny mpanjakana ilay izy ho dia raha ohatra ndraika hoe misoratra amin'olo-kafa nefa hisotrahanao eo zany tsika le vao miditra an'le hoe acquisition par possession ozy izy ny fiteny baiko zany hoe efa immatriculé io tany io na cadastre nefa ianao mipetraka eo occupation sans titre zany ianao fa eo zany ianao mila mikarakara am'le miditra an'le hoe prescription acquisitif acquisition par prescription zay zany no ahafahanao maka an'io tany io satria tsy ndrarahin'ny tompony ary mety tsy fantatra ny tompony koa ary ny ela izy zay zany izy raha ohatra ka hoe efa misoratra amin'ny olona ara-dalàna nefa ianao misitraka eo raha ohatra ka misoratra amin'ny fanjakana dia angatahanao en tant que tam-panjakana raha ohatra indray nefa nisy ka hoe possible koa zany hoe tsisy numéro le tany non immatriculé ny cadastre ozy izy ny fiteny namantany mpanjakana ihany zany io rehefa tsisy ninenina eo dia procédure-na tam-panjakana no angatahanao anazy fa raha ohatra kosa nefany misy fisitrahanao eo any misy mise en valeur eo dia non immatriculé ny cadastre tsisy numéro zany ahafantarana anazy zay nga mba compétence ny bif zay ny atao hoe PPNT voalaza n'le lalàna tamin'ny 2006 031 tamin'ny taona 2006 dia zay indray zany compétence ny bif indray zany any amin'ny commune no mikarakara anazy ka zay nga mba no afaka anoroko anao raha tsy haiko na hoe afaka nazafa mety misy fandraisam-pitenena ataon'ny topo ve nisy ty ihany koa teo hoe raha tsy diso hoe inona marina ny andraikitra sahan'ny topo dia inona ny domaine ahafantarana an'io tany io raha tsy diso ohatra na hainao zay ireo zany dia ohatra ny rano sy vary reo ny domaine sy topo reo tsy afa-misaraka reo ry zareo ao amin'ny faritra ny fandrefesa-tany zay eo ao amin'ny sampana manoratra ny zo ka ny ahafahanay miaraka dia zao tany amin'ny procédure d'immatriculation collective taloha dia efa niaraka zahay miaraka manao descente sur terrain ny anankiray manao constatation ana mise en valeur hoe iza no manajary eto anaovana n'le PV tamin'izany ary ny topo ihany koa dia manavaka hoe tia ny anjaran'ny rakoto tia ny anjarany rabe satria atrehan'ny olongeda eo amin'ny faritra eo amin'ny président fokotany sy ny karazana any aloha dia efa niaraka dia manarakaraka an'izay eo amin'ny resaka transformation le parcelle cadastrale ho lasa titre dia miaraka ihany koa ny topo sy ny domaine amin'izao fotoana moa hoe apetraka eo amin'ny domaine le fangatahana miaraka amin'ny saritany dia tena tsy nindrina fa ny tompony ihany ny tokony mangataka anazy ho lasa titre na ny tompony manome procuration na izy satria manahirana mikitikitika tanin'olona zany dia miaraka ny topo sy domaine ozy no mantsy anareo satria alefanay makany ny service topographique hoe pour remplacement de borne et réfection de plan à l'échelle réglementaire zany hoe ovainy titre zany le izy ovainy le borne mety hoe nitsongolika le borne taloha fa hivadika le IF teo arina zay le immatriculation foncière dia rehefa vita ny procédure ny bornage ataony ihany dia averiny mankaty aminay ny PV miaraka amin'ny saritany ahafahanay mametaka ny refitany sy ny toerana misy azy zay zany iarahana misy ihany koa iarahana amin'ny resaka morcellement io titre io koa afaka zarazaraina eo ohatra hoe ananako ny titre dia varotako ny apahany dia tsy maintsy iarahana amin'ny topo ihany koa zay na ny projet de morcellement voalohany fotsiny ara hoe tsy maintsy certifier n'le géomètre hoe ty marina le apahany ho amidy avy eo rehefa mandeha bornage n'iny alefany amin'ny topo indray pour bornage anavahana n'le partie nalàna zany efa mahazo titre manokana dia miverina any aminay zay mametraka refitany ny situation an'le izy sy ny zavatra misy eo amboniny dia ohatran'izay koa ny any amin'ny tamin'mpanjakana misy any plan régulier le amin'ny voalohany amin'le procédure iny tsy maintsy atao foana iny ahafahan'ny topo mametaka n'le repérage préalable misy numéro ana repérage zany apetrany amin'ny plan io mba tsy ahafahan'ny sasany koa mijery hoe ty tany tika izany efa nisy nangataka mato misy an'io repérage io fa tsy tokony angataka an'io tsony ahako dia rehefa vita zay repérage préalable zay dia mandeha moa zany ny fantsofoana fangatahana ny domaine sy ny procédure itsatsokajiny fa ny arana azy amin'ny resaka tamin'mpanjakana ihany koa any amin'le hoe immatriculation préalable zany hoe bornage préalable zany soratana amin'ny fanjakana aloha le tany
dia makany amin'ny topo indray aloha poriporina azy dia anjaranay manoratra an'ireo fitansina. Dia ny rahana amin'ny topo farany angamba misy service topografika miétablir an'ireny plofy ireny amin'ny bif any amin'ny bureau ifoto mifananantany. Reny zany no mametraka voalohany hoe ty zany le objet an'io fangatana io amin'ny localisé izy à partir an'iny plofy iny. Zay ngamba ny azoko ambara. Raha ohatra ka hoe misy anampiana mahakasika an'le hoe nomeny daholo ny titre sy ny cadastre aloha rehefa avy eo manazava an'izay fa aloha misy ambara nga mantopo dia meko anazy aloha. Raha ny marina dia samy hita any amin'ny faritra Moromania daholo na ny parcelle cadastrale na ny titre na ny certificat foncier. Fa ny mety mampiavaka anazy kely fotsiny parcelle cadastrale mizara anankiroa. Misy ny efa sujet dia misy ny mbola tsy sujet. Dia araka ny fanazavany teo amin'ny fandrefesantany teo dia raha ohatra hoe arakarakan'ilay sokajy tany misy anao no fomba hitondranao an'ilay fikarakarana an'ilay tany. Raha ohatra tafiditra ao anatin'ilay hoe tany sady tsy cadastre no tsy titre ny taninao dia nefa ianao efa nanajary an'ilay tany efa nipetraka teo dia azonao atao ny manatona ny bif fa efa ny bif no manome no mikarakara ny taninao. Fa raha ohatra kosa ka hoe tany sady tsy cadastre no tsy titre ny taninao dia makany amin'ny topo ianao manao le hoe plan régulier, manao ny demande na fangatana tany mpanjakana. Dia rehefa voaka ny vita ny plan régulier ny alainao mandrefy manao le plan régulier dia mety ho géomètre expert no alainao. Nanavana géomètre expert dia manana ny carte professionnelle izy ireny. Fa tsy maintsy manao création na dossier ao amin'ny topo. Tsy maintsy manokatra dossier ao amin'ny topo zany vao afaka manao ny plan régulier. Dia rehefa midina ny toerana, mialohan'ny hidinana ny toerana dia anjara asany misy sarany tsy maintsy aloha eny amin'ny sampandrarah ny fandrefesantany. Ny sarany eo amin'ny sampandrarah fandrefesantany dia tokony mipetraka ny peta-drindrina daholo. Ny fandrefesana ny tany indray raha ny lalàna izay miatra amin'izao fotoana izao 2011-005 dia ny géomètre expert privé no manatanteraka ny fandrefesantany. Dia tsy sy idiran'ny sampandrarah ny fandrefesantany ny sarany izay alain'ny géomètre expert zany satria mampa géomètre expert libre anazy dia izy no manao maka izay sarany fatany hoe amin'ny tanan'ilay asa. Rehefa vita ny asa géomètre expert dia verina aty amin'ny sampandrarah ny fandrefesantany le sarin-tany manao ny repérage préalable. Raha tsy misy fanitsahany amin'ny tany hafa le plan régulier dia afaka alefa ny topo any amin'ny sampandrarah ny fananantany ilay dossier hiditra amin'ny procédure dingana amin'ny fangatana tany fanjakana. Rehefa voaraka daholo ny dingana rehetra amin'ny fangatana tany mpanjakana dia miverina aty amin'ny topo indray ilay dossier. Misy dingana maromaro arahana zany eo dia vita izay dingana rehetra izay dia miroso amin'ny bornage d'immatriculation. Rehefa tonga indray ny bornage d'immatriculation dia misy sarany aloha indray aty amin'ny topo dia mbola ny géomètre expert privé ihany no manatanteraka anazy raha ny 2011-005 no jerena. Dia iny koa mbola anjara asany mbola ny géomètre expert privé foana koa mametra anazy. Fa ny fanamarinana an'ilay dossier kosa dia ny sampandrarah ny fandrefesantany no manamarina azy. Rehefa hita fa tsy misy fanitsiana intsony le asan'ny géomètre expert privé dia alefan'ny sampandrarah ny fandrefesantany any amin'ny domaine le atota taratasy dia eo izay vao mivoaka ny titrany. Ho an'ny tany efa titre indray dia efa titre izy zany dia efa tonga ny amin'ny tampon'ilay olona fa mila marininy fotsiny hoe ny anarany ve no mipetraka eo sa mbola l'état malagasy ilay izy. Raha l'état malagasy ilay izy dia mila miroso amin'ny fangatana tany mpanjakana dia ohatr'ilay nazavaiko teo hoe mangataka plan régulier any amin'ny topo izy.
Zay ngamba ny rafitinina ny procédure tokony iroson'ilay olona amin'ilay fangatahana tamin'ny mpanjakana. Raha ohatra tsy afa-po ilay olona hoe mba te hanana tany titre izy, dia azony atao koa ny mangataka an'ilay transformation an'ilay tany cadastral any amin'ny domaine, mampiditra dossier any amin'ny domaine izy amin'ilay fangatahana ho transformena ho titre ilay cadastre, dia avy eo ny sampandrarany fandrefesantany no manatanteraka anazy any toerana miaraka amin'ny géomètre expert. Dia ohatr'izay foana ilay fiaraha-miasa miaraka amin'ny fandrefesantany sy ny fananantany. Mazava izay toromarika fampahafantarana nomena momba ny titre sy ny cadastre zay. Inoana fa efa maro ihany koa ny fahalalana azon'ny olom-pirenena tsirairay tany tokantrano tany omenay 2 minitra avy ianareo ny tantsaha, eo ihany koa ianareo eo anivon'ny sampandrarany fananantany sy ny fandrefesantany rehefa avy eo. Fa mialohan'izay aloha dia andeha hanaraka ny horonan-tsary fampahafantarana ny BMTT izay mpanohana n'ity fandaharantsika ity aloha. Eny ary atombokontsika avy hatrany avatsy amin'ny ramatoa Arso Lucie ny fampitanana izay hafatra tena tiana iampita. Anisan'ny raha vao resaka hoe taratasy tany zany no lazaina dia ao anatin'ny sain'ny olona avy hatrany ny resaka hoe cadastre na titre. Zava-dehibe tokoa ny fananana azy io ary tsy mora akory ny dingana arahana amin'izany. Betsaka ny voalaza teo izay hoe tsy mora akory ny afaka hoe mahafantatra avy hatrany zany, fa misy asa betsaka izay tokony iaraha-misalaha amin'ny hoe fampahafantarana ny vahoaka ny mikasika an'izay zany mba hahatonga ny olona atoky anana fitokisana an'ireo service mpanjakana mikirakira ny resaka hoe fananantany sy ny fandrefesantany izay. Ka raha ny fahitako anazy amin'izao dia tsy ny olona any amin'ny fotony any amin'ny fiarahamonina ny tantsaha sy ireo le hoe tena mpisitraka zany ny asan'ireo service ireo angamba no afaka hoe mahita ny vahaolana amin'izany, fa mety mbola izy zany fifanantonana amin'ireo tompon'andraikitra reto ihany koa, satria ianareo no mety mahita ihany koa hoe inona ro fahitanareo anazy no mety ho sakana ho an'ny olona ka tsy ahafahan'ny olona tena hoe mora mandray an'le zavatra resahana mikasika an'ireny hoe lalàna ireny. Ka amin'izay mankony zany mba ahafahantsika mandroso bebe kokoa amin'ny fiariana, satria fantatra dia fantatra fa maro dia maro ny tany eto Madagasikara no tokony hamokatra, nefany lasa mipetraka fotsiny matory fotsiny no izay le hoe no izy hoe tsy fantatra hoe iza ny tena tompony ka afaka hisitraka azy zay. Zay angamba no famitinana kely dia misaotra betsaka. Ramatoa André Bakoly Arso. Amaranako anazy misokatra ho antsika mpanjifa rehetrarehetra ny varavara ny sampandrarany fandrefesantany. Raha misy fantaniana tianareo antaniana na ihany koa tianareo fantatra momba ny taninareo, izay ny fanamarinana voaloha. Fanamarinana faharoa, ny fanatsatoana vato-borona dia tsy ataotao fahatany. Misy dossier izay tsy maintsy miainga avy any amin'ny sampandrarany fananantany dia mandalo ao amin'ny sampandrarany fandrefesantany, ary tsy maintsy mampiantso ny mipetraka amin'ny manodidina sy ny chef fokontany
farafahakeliny manatrika ny fanatsatohana vatoborina sy ny fanaovana ny plan régulier. Raha ohatra ka tsy voaraka izay procédure zay dia azonareo atao ny manakana an'ilay fanatanterahana an'ilay asa. Azonareo atao ihany koa mitaky le carte professionnelle amin'ilay géomètre expert izay manatanteraka asa, satria maro ny mpisantoka ho géomètre amin'izao fotoana izao, dia zoanareo mpanjifa koa ny mangataka izany tompoko. Dia efa voalaza teo hoe misokatra ho antsika ny sabatra rano fandrefesatany eran'ny nosy, dia azontsika atonina na ny toerana na ny procédure izay eritreretinareo hitondrana ny taninareo dia afaka manolo-tsaina nareo izany ny sabatra rano fandrefesatany. Misaotra tompoko. Andriamatoa Toavina. Ny amarana koa azy angamba ny ray minitra. Te anentana anareo avy any amin'ny faritra Morimania hoe na tsy nareo rery ihany ara fa izay mijery an'izao fandarana izao hoe za aloha tonga dia maintsy miresaka aza matahotra miditra birao-mpanjakana satria sakana ao antsika izany, afaka mifampiresaka foana. Raha ohatra ka misy tsy azo dia manantona foana manontany hoe inona no atao amin'ity. Dia nisy tiako marihana kely mahakasika an'ilay hoe nomena an'ilay olona ilay titre ilay kadasitra anaovana famindrana, tena zoana mihitsy no mitaky an'iny satria tsy afaka manoratra an'ilay famindrana raha tsy atao mitovy ny ao anaty boky sy ao anatin'iny titre iny na kadasitra iny. Dia ny amaranako anazy tena farany mahakasika an'ilay hoe fatahorana miditra birao izay ihany ezahana ialana ilay mpanelanelana satria mpanelanelana dia tena manimba be dia be mahitsy na eo amin'ny lafin'ny mpanjifa zany amin'ny usager na izay mpiasan'ny fananantany. Be dia be no tiako ambara amin'izay fa mahafehy zavatra rehetrarehetra angamb'izay. Ny azany tiako ambara amarana anazy dia manentana ny vahoaka izay manana faniriana hanoratra ny zony eny amin'ny sampandraran'ny fananantany mba hanoratra anazy ao anatin'ny fotoana voafetra ny lalàna, izany hoe enim-bolana ilay fotoana. Raha ohatra hoe misy fahafatesana izao dia enim-bolana ao farafatarany enim-bolana ao aorianan'ilay olona maty iny ny ataony mutation par décès. Dia ohatr'izay koa raha misy fifampivarotana dia ohatr'izay enim-bolana mba ialana amin'ilay hoe misy pénalité ilay izy raha vao mihoatra ny enim-bolana sy ialana amin'ny olana maro isan-karazany vokatr'izay fahatarana amin'ny fanoratana izay. Raha resahana manokana ohatra ny resaka fahafatesana dia mety efa maty efa ela be ilay olona dia tsy hita ny taratasy nahafatesany ohatra ny acte de décès satria efa ela be, dia efa anisan'ny olana anankiray iny tsy ahafahan'ilay olona manoratra ny zony any amin'ny fananantany. Dia izay zany mba entaniko hoe soratana ao anatin'ny fotoana voafetra ny lalàna ny zo. Ankasitrahana ianareo efatra mianadahy nampafantatra ny manodidina an'izay hoe titre sy kadastra izay mitondra ihany koa ny olana misy eny anivon'ny fiarahamonina eny. Mbola ho resahantsika amin'ny fandaharana manaraka ihany amin'ny talatao avy izao ny momban'izay titre sy ny kadastra izay, ary hidirantsika misimisy kokoa ny olana mitranga eny anivon'ny fiarahamonina eny momban'izay titre sy ny kadastra izay. Fa mialohany tena maranantsika ny fandaharana dia hovitiny namana Soavandriamartafika. Ny titre sy ny kadastra moa zany ny votoatin'ny fanazavana nentin'ireto teknisianina avy eo anivon'ny sampana rano misahana amin'ny fananantany sy ny teknisianina avy eo anivon'ny fandrefesantany ireto, ary nanehoany ny tantsaha ihany koa ny olana sedrainy. Raha ny olana sedrainy tantsaha dia noho ny tsy fahafantarany miteraka tahotra ho azy ireny amin'ny fanatonana ny birao-mpanjakana ka zary sakana eo amin'ny firosona amin'ny fisoratana na fanoratana ny tany amin'ny anarany izay manajary na manamaity milaly ireny tany ireny. Ny teknisianina avy eo anivon'ny fanjakana dia nanamarika fa tsy tokony hisy ny tahotra ary tokony anana fahavitriana ny tantsaha anatona ny birao sy iresaka amin'ny vatana amin'ny tompon'andraikitra eny anivon'ny birao-mpanjakana fa tsy anatona mpanelanelana. Ary ankoatr'izay dia misy ireo fipetratakiny lalàna izay ireo mpiasan'ny fananantany sy ny mpiasan'ny fandrefesantany no anoro lalana
ireo olom-pirenena ny amin'ny dingana tokony irosony. Misy ihany koa ny tantsoroka tokony hoentiny ny firaisamoam-pirenena mba ahafahana manamaivana ny mety ho fahasairana ny olom-pirenena amin'ny fanatanterahana ireny rehetra ireny. Amin'ny ankapobeny dia ireo no voaresaka teto tamin'ity androany ity, akoatra ny fanoritsoritana ny amin'ireo sokajy izay tokony ho fantatra ny amin'ny hoe inona ny mahasamy hafa ny titre sy ny cadastre dia iverina fa ny endrika mety isehoany fa ny hery hoentiny na ny tanjaka aterany eo amin'ny fisitrahan'ny olom-pirenena izany dia mitovy amin'izay asa karakaraina amin'ny alalan'ireny taratasy ireny. Izay no amtinantsika ny fandarana tamin'ity androany ity, averina amin'ny namana farany razafina velo ny fanomezana ireo adresy sy ny fahafahana mifandray amin'ny fandarana ny zoko. Ampatsahivina hatranisika raik'izay fa misy ny compte Facebook izay ahafahantsika mifanerasera dia ny zoko, eo ihany koa ny mail ny zoko viva 2019@gmail.com ary eo ihany koa ny laharana 277 770 sy 900 izay ahafahantsika mitatitra ihany koa ny olana sedrainy tsirairay amin'izay resaka manodidina ny fananantany izay miankina amin'ny lohahevitra izay apetraka antsika eto. Efa nolazantsika teo ihany fa ny lohahevitra mbola ho tohizantsika amin'ny herina redirantsika bebe kokoa anatin'izay olana izay ny titre sy ny cadastre. Mankasitraka tompoko.